Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Abrahama tapany faharoa. Genesis 7:10 sy 7:10. Tsy misy tsy hain'Andriamanitra tao. Tsy afaka tanterahana izany. Tena tsy afaka tanterahana izany. Azo antoka fa nandalo tao andohan'i Abrahama izany hevitra izany. Fa nahoana? Efa antitra izy, ary toy izany kosa raha vadiny. Efa ela no nampanantenan'Andriamanitra zanakalahy izy ireo. Saingy ny fananana zaza amin'ny 720 taonany, ho lasa ray amin'ny 720 taonany. Toa azo heverina tsotra izao hoe tsy azo tanterahana. Adin'Andriamanitra ve izany? Mipetraka teo am-baravaran'ilay ny Abrahama. Ny mitatao vonana tamin'izay dia nafana, tena nafana be. Tonga tampoka ireo mpitsidika, tsy napoizina. 3 lahy izy ireo. Niankohaka teo anatrehan'izy ireo i Abrahama. No heveriny ve fa Andriamanitra mihitsy no manantona azy tamin'ny alalan'ireo lehilahy ireo? Tompo, mijanony eto. Aza manalavitra amin'ny mpanomponao. Aoka isy hitondra rankely hanasana ny tongotrareo ka hiala sasatra eo amin'ny alikity azo ity ianareo. Hitondra hanina ho anareo a. Ataovy izay ilaizainao. Nandeha faingany Abrahama nakany amin'ny Sara izay tao anday. Nanomboka nanendy mofo izy. Nanomana zanak'omby ilay mpanompo ary nitondrany Abrahama sakafo tena tsara izy ireo. Niaraka tamin'ny ronono mandry sy ronono velona. Aiza Sara vadinao? Ao anday izy. Iveriny eto aminao rehefa afaka herintaona. Ary Sara vadinao hiteraka zazalahy. Ny me Sara tamin'izay. Mihaino mangingina izy. Hoy izy anakapo, fa tsy afaka tanterahana izany satria efa antitra be izy. Nahoana Sara no mesy nilaza fa tsy azo natao no miteraka? Misy zavatra sarotra loatra amin'Andriamanitra ve? Misy zavatra tsy hain'Andriamanitra va? Naverin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama mihoatra ny 10 io fampanantenana fa hananjanakalahy io izy. Indray mandeha dia nataony tamin'ny fomba tena miavaka izany. Ry Abrahama, atopazo masonao, ka Esau kitana. Raha manisa azy ianao, dia tahaka ireo ny taranaka izay omeko anao. Tsy voaisany Abrahama ny kitana. Saingy natoky an'Andriamanitra izy. Ny lanitra midadasika feno kitana marobe dia mampatsiahy azy fa mbola lehibe lavitra noho ireo Andriamanitra. Misy zavatra sarotra aminy ve? Sanatria! Ary alao sary an-tsaina. Rehefa feno 100 taona i Abrahama dia tonga rain'ilay zaza tao ankibon'ny Sara, ary Sara lasa reny falifaly be teo amin'ny 70 taonany. Natsoina hoe Isaka, izay midika hoe miome, ny zanak'izy ireo ilay nandrasa anatry ny ela. Amin'Andriamanitra dia tsy misy tsy hainy atao. Lehibe lavitra noho izay azonao eritreretina izy. Andramisaina ny kitana dia ho hitanao fa lehibe lavitra Andriamanitra. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo, nanolotra ny tantara zokomy.